eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa noho ny fahasoavany sy ny famorapony ary ny fitiavany dia nomen'Andriamanitra tombonandro avelomana iainana ary etsehana isika. Tsarovy tokoa fa Andriamanitra no miatoka ny fiainatsika eto ambony tany ety. Izy no mahafaty ary izy ihany koa no mahavelona. Manarak'izany fifaliana lehibe ho anay fiangonana refi androndrakely ny miaraka aminareo indray amin'ny alana zao fahitalavitra izao. Noho izany dia miarabanareo rehetra isam-batan'olona izahay dia ianareo izay mahita anay sy mandre anay amin'izao fotoana izao. Enkany ka ho fahasoavana ho anareo tokoa zao fandarana izay hitanareo sy aranareo izao ho fiderana ny voninahitr'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Anokana fotoana anaovana vavaka ary isika amin'izao fotoana izao ametraka ny zavatra rehetra mba ho eo an-tanan'ny tompo ka dia mangataka antsika ao indray lohantsika andao hivavaka hiaraka isika. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina zay any an-danitra. Misaotra anao zahay fa lehibe ary tena lehibe ny fahasoavanao amin'ity androandroany ity. Ka dia hitondra ny hafatrao ny mpanomponao. Mangataka aminao araiko amin'ny anaran'i Jesosy mba ho tahinao manokana zao hafatra entiko izao. Hosoranao fanay masina ny mpanomponao. Azava amin'ny olona ny tena ho ambara ary ny tsiraray avy isam-batan'olona dia vangio manokana ka amin'ity androandroany ity no anehoanao asa lehibe sy magaga tsy takatry ny sain'ny olona eo amin'ny fiainany tsiraray avy isam-batan'olona. Misaotra ray eo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra Tompo. Amen. Eny ary tompoko hitondra ny hafatra avy amin'Andriamanitra ho anareo ny tenako amin'izao fotoana izao. Hafatra zay inoko ary tena inoko fa amonjena anareo tokoa. Hafatra amonjena ny fanahinareo mba atonga anareo anana antoka raha tonga ny fotoana andozana ty tany ity dia tsy sanatria ka ho very any amin'ny fahaveresana mandrakizay araka ny volazan'ny baiboly fa kosa hanana fiainana mandrakizay satria zay ny tena lehibe indrindra amin'Andriamanitra ka natonga an'Andriamanitra natonga amin'ny baiboly ny teny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no meny zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Hafatra zay amonjena anareo ihany koa manoloana ny olana misy zavatra tsy karatra matsy indrindrindrindra fa amin'izao vaninandro misy atsika izao dia ao anatin'ny olana ny maro amin'ny malagasy. Olana tsy mety vaovà mihitsy ary tsy hay hoe amin'ny fomba ahoana no amana an'ilay olana ary tsy vitsy amin'ny olana no azo lazaina fa efa very fanambola velona mihitsy manoloana an'ilay olana misy. Hafatra ihany koa zay amonjen'Andriamanitra anareo mba ho sitrana amin'ny aretina. Tsy haiko aloha zay aretina misy eo amin'ny tenanareo amin'izao fotoana izao fa tiako ny milaza fa Andriamanitra dia mpanasitrana ny aretina rehetra, mpanafaka ny olona amin'ny aretina zay mahazo azy. Hafatra ihany koa zay inoko ary tena inoko fa hitondra anareo ho amin'ny fiainana tsara fiafara. Engany ka ho arak'izany ambarako izany tokoa no tsapanareo raha manaraka an'izao fandarana izao ianareo tsiraray avy. Noho izany dia mitaona antsika sahady ao mba anaraka tsara ny fandarana ataonay manomboka amin'ity androany ity satria zay eny sofinao
zay hitany masinao ka inonao dia izany tokoa no ho ataon'Andriamanitra eo aminao. Amaky baiboly azy isika arak'izay voalaza atao amin'ny bokyny Jaona 5:9-10 toy zao voasoratra: koa raha ny zanaka no ahafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Averiko vakina le teny, koa raha ny zanaka no ahafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Zavatra anankiray tsapako aritako de ity: maro amin'ny olona indrindra fa isika malagasy no mbola voafatotra sy voakeja am'izao vaninandro misy antsika izao. Ary amin'ny karazany mihitsy reny famatorana sy fanakejana zay mahazo ny olona ireny. Ao reo zay voafatotra tokoa ny fanahana, tena hoe voafatotra arabaky teny sy voakeja ny fanahana. Porofon'izany a ny fisian'ny olona maro be am'izao vaninandro misy antsika izao a tsy rototra, tsy hitaitra ny hitodika amin'Andriamanitra, na hoe ino a Jesosy, na hoe anaraka an Jesosy. Tsy mihina am'izany ny maro amin'ny olona. Ary rehefa tena dinihina akaiky de akaiky aza dia toy ny tsy misy mihitsy zany Andriamanitra zany aminy. Zany no antony mahatonga ny olona tsy matahotra ny manao ratsy, tsy matahotra ny manao zavatra tsy araka an'Andriamanitra. Olombelona no atahorany hoe so misy mahita ny ataony, so misy mahafantatry ny ataony, fa lay Andriamanitra narilanitra sy ny tany kosa de tsy ahoany hoe mahita ny ataony ange io Andriamanitra io, mahafantatry ny ataony ange io Andriamanitra io. Zay no mahatonga milaza hoe maro amin'ny olona velona eto ambony tany ety no azo lasaina hoe tena mbola voafatotra sy voagetra ny fanahany ka na ny fahafatara momba an'Andriamanitra ary de velony takany tsy misy. Ivavaka ho anareo aho mba atonga anareo afaka am'izany tokoa. Ao andreo reo zay manana olana amin'ny karazana, ary olana tsy hitany mihitsy zay amahany azy, na miankavia izy, na miankavanana, na mianatsimo izy, na mianavaratra. Tsy vitsy amin'ny olona no efa tapidalaka le tanteraka manoloana ny olana zay misy ny fiainana. Satria tsy hoe olana voatao anatin'ny andro vitsivitsy, na hoe tao anatin'ny volana vitsivitsy, fa ny any sasany azy de efa mananika amataonany mihitsy no nisy olana teo aminy, fa izay voalazako zay hoe tsy hitany mihitsy zay lalakombana ahafahana miala am'le olana. Any ka tsy vitsy amin'ny olona no kivy, ketraka folo, ary misy ary mamoy fo mihitsy ka tsy teo velona intsony eto ambony tany ety no mieron'le olana zay mianjady eo amin'ny fiainana. Ohatra am'izany zao, ao le olona manana olana amin'ny lafiny ara-pitiavana. Maro mihitsy ny olana lana vavy no manana olana amin'ny lafiny ara-pitiavana io. Ao ndray re olona zay manana olana amin'ny lafiny fanambadiana na tokantrano. Dia araky nambarako zay, tsy hainy hoe ahoana no atao mba mahana an'izany olana izany. Ivavako anareo aho, fa ain'Andriamanitra ny mamonjy anareo ho afaka am'izany olana izany. Ary zay mahatonga amin'ny baiboly miteny hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Tena arabaky teny hoe tena ho afaka amin'ny fatotra sy ny geja tokoa ianareo rehefa Jesosy no tena hiditra antsehatra anafaka anareo. Ao ihany koa reo zay marary, manana retina. Tsy vitsy mihitsy ny olona marary am'izao fotoana zao no tapidalakale toy ny sokona nanambato izy. Satria atao daholo zay fitsaboana zay iverina fa mety, fa tsy tafita mihitsy lay fanasitranana. Manatona dokotera fara zay mahay izy, manatona hôpitaly iverina tsara indrindra izy, fa ny teo ihany ny teo. Ary misy aza ny sasany efa nalay-panahy hoe anatona mpanahody, anatona pitsikidy, anatona mpijery-karatra, anatona andreny ladoany reny, zay lazain'ny olona hoe mahay mitsabo olona tokoa reny, kanefa indrisy fa dia ny teo ihany ny teo. Araka ny teo aleo hoe very fa nambola velona izy tapidalaka le toy ny sokona nanambato.
de ivavako anareo ihany ko ao mba atoka amy tompro amindra fo amela eloka ka hositrana ianareo zay marary amty androany ity. Ny sasany ray mo dia azo lazaina hoe tsy aintsiny zay fomba atao ahafahana mamelona ny tenany tsy velony, ny ekonany tsy velony, ny vady aman-janany tsy velony, zay ataony tsy misy mety, mandamoka maty-karanana. Amataona no nanaovany hetsika mba ivoarany fiainany sy ny fivelomany, fa saikindrisy lasa ny andro, lasa ny volana, lasa ny taona, tsy misy fivoarana mihitsy ny fiainany, tsy misy fivahana mihitsy ny fiainany fa ny teo ihanyny teo. Tatak'izany ny zavatra mahazo ny olona maro am'izao vaninandro misy atsika zao. Fa ny mampahery de ity, ary vaovao mahafaly angamba no ilazako azy. Jesosy Kristy, lay zanaka latokan'Andriamanitra, lay nomen'Andriamanitra atsika zanak'olombelona, de ambara amin'ny baiboly fa izy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Izy rery ihany no azo antoka fa mahay mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fatotra sy migeja mahazo azy. Ka na manao ahoana sy manao ahoana ny hery sy ny fahefan'ny mpamatotra sy mpanageja dia ai Jesosy ny manafaka ny olona am'izany rehetrarehetra zany. Zany nge no antony natoka amin'ny baiboly lay novakina teo hoe hoy izy averiko indray koa raha zanaka no anafaka rareo de ho afaka tokoa ianareo. Raha ohatra ka Jesosy Kristy tokoa no tonga ao aminao, tonga ao amin'ny tokantranonao, hitatretra fiainanao, amonjy anao am'izany zavatra mamatotra sy manakety zany, de mame antoka amin'ny baiboly, mame antoka ny ten'Andriamanitra fa ho afaka tokoa ianao. Maro be mihitsy ireo tantara anatin'ny baiboly no manamarina fa Jesosy Kristy no mpanafaka ny olona amin'ny fatotra sy migeja zay mahazo azy. Ohatra mikasika ny tantaran'ilay lehilahy anankiray atao hoe Zakaiosy. Zany lehilahy zany dia lehilahy nanana na izy azy tokoa tamin'ny fahavelony, nanana toerana ambony de ambony izy, fa saikindrisy fa de nanao an'Andriamanitra tony tsy misy izy. Azany no antony tonga azy navita nanambaka olona, namitaka olona, nanao zavatra ratsy teo amin'ny fiainan'ny olona. Satria raha ny voalaza baiboly no jereny de fa maimbo tao amin'ny tanàna misy azy izy. Kanefa hoia nisy fotoana inoko fa namangy azy mihitsy Andriamanitra inoko fa tena namangy an'izany lehilahy zany ny tompo Andriamanitra, satria izy tena mihitsy no tera-panahy tia hita Jesosy, tia iona am' Jesosy, tia ifandray am' Jesosy. Azany no antony natonga azy tsy menatra na de olona nanany na izy azy aza izy to amin'ny tanàna hoe olona manana toerana ambony, manana asa ambony, de tsy nampaninina azy ny niakatra tena ambony ny hazo na aviavy mba hafany mahita Jesosy. Ary Jesosy koa tsy etsy an-danina amin'ny matompo sy mpamonjy azy dia nafantatra tsara mihitsy hoe am'reto olona be deaibe amina rivony zay miaraka amiko reto de misy olona ao tena tia hita, tia ionamiko, tia ifandray amiko. Azany no antony tonga Jesosy nitodika manokana tany am'ilay hazo na aviavy zay niakaran'ny Zakaiosy mba hafany jerany Zakaiosy, mba hafany tenany Zakaiosy. Ary tam'izany Jesosy de niteny hoe ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao atraminao ao anio. De nidiny Zakaiosy de nampandroso an Jesosy, de inona zavatra nitranga, tena niasa ny herin'Andriamanitra, tena niasa tamin'ny fomba magaga, satria teonao ihany Zakaiosy de nanapa-kevitra hoe tompo, zavatra olona rehetra nalaiko tamin'ny fanapakana dia onerako avy efatreny, ny atsasaka fananako dia mitiko ary omeko any malahelo. Sarotra amin'ny olona nge tompoko ny miova vetivety eo hoe tanina zatra mivokona ho malagasy tsy mahay mitsotra vetivety, fa rehefa tonga am' Jesosy ny olona de zay ny zavatra mitranga, misy herin'Andriamanitra miasa eo ny fiainany ka mamonjy azy.
ary tsy vitany hoe mamonjy azy fa manova azy tanteraka ho lasa olom-baovao. De ho Jesosy, mazava ny teny Jesosy, anio no tokany ty trano ity ny famonjena, fa ty lehilahy ity ihany ko de antsoina hoe taranaky Abrahama. Riavana malala, mahay mamonjy fanahy ny olona tahaka zany Jesosy Kristy. Tena mahay manafaka ny olona fatra sy getra izy. Ijoroko vavolombelona aminareo a, de mandeha tafaresaka tamin'ny olona telo vavaka nya tam'izay fotoana zay teo atoko tam-piangonana. De tao anatin'ny teny norasaky tam'ireo olona ireo de hoy aho hoe tena tsara aminareo mamonjy fotoam-pivavahana ato am'izao fiangonana refy Androndrakely izao. Fa zaho tena mino ary tena resy lahatra fa miasa ato am'izao fiangonana zao Andriamanitra. De tapotapoka teo tokony ro metatra niala taminay teo no nisy ramatobe anankiray. Tonga de nitsatsaiko izy ary nanatona anay, ie tena miasa ato Andriamanitra ozy izy. De teo izy no mijoro vavolombelona ary nitantara ny olana zay nisy teo aminy sy zavamagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Nolazainy tam'izany a fa manajanaka faralahy izy ary manambady io zana faralahy io. De fiainan'izy mivady reo a, fiainandreo zanandreo zany de fiainany faran'izay ratsy, satria isan'andro de tsy maintsy miady. Izy mivady ihany ko le zana faralahy sy le vadiny dia sady misolo-toka no mifokarongony. Raha mba manana trazy aho olona ramatobe de opainy, tena opainy, nefa zanako zao, tena opainy aho nefa de vinatoko zao. Ary nisy fotoana tena kivy tanteraka mihitsy aho izy a hoe ataoko ahoana reto zanako sy vinatoko reto satria zany nitoetrany. De ny nataoko izy a de ny mivavaka manao fifonana ho an'io zanako sy vinatoko io. De ndray andro izy tsy napoziko mihitsy ndray alady de zao no teny le zanako lahy, andeha naraka mama any fiangonana misy any mama any zahay. De noeveriko sangisangy le izy, noeveriko hoe manadala azy zareo. De mbola no amafisiny hoe andraso zay fa naraka mama ivavaka. De nandrasako tokoa izy, de nanaraka izy mivady. De namonjy fotoam-pivavahana tato am'izao fiangonana refy Androndrakely zao. De akory ny zavamagaga tena hoe tsy takatry ny saiko ary mampisaotra an'Andriamanitra olona ramatobe, satria rehefa avy namonjy fotoam-pivavahana ry zareo de nanolo teny izy tato am-piangonana satria nisy antso pastera taonany olona mba nanolo teny ho an'i Jesosy. De nanomboka tamin'iny de niova be izy mivady, tsy misolo-toky intsony, tsy mifoka rongony intsony, ary le ady saiky isakariva tao an-tranony zareo dia nitsatra tanteraka. De sy isak-alady zany de namonjy fotoam-pivavahana nanaraka taty amin'ny fiangonana refy Androndrakely izy mivady. Tena resy lahatra ray ramatobe, ary nanandreny zany a de resy lahatra ihany ko hoe tena mpanafaka tokoa Jesosy, mpamonjy ity zao tontolo zao ity tokoa Jesosy. Ka hoy aho hoe omena an'Andriamanitra ny voninahitra ny am'izany rehetra zany. Taoko fa ohatra mazava zay nambarako taminareo zay ka dia mirasoa anareo aho ry havana malala zay mahita sy mandre ahy am'izao fotoana zao mba ho isan'ireo olona atsapan'izany famonjena sy fanafahana izany ihany ko ianareo. Ohatra anankiray manaraka ihany ko entiko milaza aminareo fa tena mpanafaka andreo olona zay voafatotra sy voageja ny tombo Jesosy araky nito anatin'ity baiboly ity. Voalaza amin'ny liko ao zao toko favalo andiny telo ny fapolo ka hatramin'ny favalo amin'ny fapolo dia ahitana vehivavy anankiray zay narary nandeha nandritry ny 12 taona. Efa nataony zany vehivavy zany ny fitsabonina tamin'ny fomba maro fa tsy nitsitrana izy. Ny filazan'ny baiboly aza de hoe efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy sitrana izy. De ndray andro efa fotoana n'Andriamanitra mihitsy le izy de tapa-kevitra ny vehivavy zany fa anatona Jesosy am'izay. Tena hoe anatona Jesosy arabaky teny. De nataony mihitsy zay azo natao mba hahafany manatona Jesosy, na de fa marary aza izy
nanderaha nandrisy ny 12 taona de tonga teo am' jesosy izy de ina no nataony no kasiny lamban jesosy satria ny finoany de hoe tsy mampaneninahy fa na de ny lamba ny fotsiny ihany azy no voakasiko dia ho sitranao ka rehefa natao zany de arabaky teny nisy herin'andriamanitra voaka avy tany am' jesosy mikasika an'ilay vehivavy de niaraka tamy vavy amy teny de sitrana tokoa lay vehivavy tena sitrana ary mijoro vavolombelona teo anatreny jesosy sy teo anatreny olona manodidina azy izy hoe miantony natonga azy sitrana de izy nino a jesosy kasika ny lamban jesosy ry havana malalo tsy miova jesosy kristy ho matsyanio ary mandrak'izay tam'izao vaninandro misy atsika izao no nahitako vehivavy anankiray zay narary ny aretina diabeta de efa mitsidona insuline nefatra isan'andro izy maraina atoandro ariva ary amy 12 alina ary raha vo tsy mitsidona izy na de ndray mandeha ihany azy de tsapany tena misy akony ratsy o amy fiainany zany zavatra zany de tonga tato am'izao fiangonana refi androdrakely zao izy ary neo natamiko tam'izany no nampahafantarako azy fa jesosy no mpamonjy mpanafaka ny olona amin'ny fatotra sy nygeja amin'ny aretina zay mahazo azy de avy nampaheran'io vehivavy io aho de nivavaka ho azy tamin'ny anaran' jesosy akory no zava-magaga fa tany ny andro iny ihany de eny niala tao aminy lay aretina lay fiseon'ny aretina diabeta marina akeo fa atao milamosiny tao nisy fery tsy mety sitrana mihitsy de tamin'iny andro iny ihany de sitrana ary malaky tiany androany tsy iverina tamy tsony io aretina io na le fery tao milamosiny na lay herina diabeta zay nahazo ny tenana efa ela izy no nandray fanasitranana tamin'ny alàna vavaka zay natao azy ary manana ndraikitra atao fiangonana izy am'izao fotoana zao ry havana malala zao no ambarako aminao tsy kisedrasendry na fifandrifinjavatra ianareo mahita sy mandre an'izao afatra entiko zao tsy kisedrasendra ho iaho na fifandrifinjavatra efa tonga ny fotoana zay amonjen'andriamanitra anareo am'izay zavatra rehetra mampahory sy mampijaly anareo noho izany manasa anareo aho ny hitodika amin'andriamanitra am'izay ny ino an' jesosy fa izy marina no mpamonjy izy marina no tompo izy marina no mahay manafaka anareo amin'ny fatotra sy ngeja zay mahazo anareo manasa anareo aho mba ampanoso an' jesosy ao anaty ary amela azy ho velona ao anatinareo soroko aminareo fa raha toka am'izay dingan'izay ianareo de hiditra mitsetro a fiainanareo ny tompo andriamanitra am'ty andro androany ity ka no zavatra lehibe eo amy fiainanareo satria hivavako anareo rehefa avy eo de manasa anareo ihany ko aho ho anareo zay efa manana an' jesosy nandray antompo jesosy hoy iaho hoe dinio kely ny mombanao ny momba anareo sao sanatria ka efa tsy ao am' jesosy intsony ianao ary jesosy tsy ao amino intsony zavatra misy mantsy zany ohatra am'izany zao ao amin'ny apokalipsy 3 ao de misy fiangonana kristianina anankiray zay ambarany ten'andriamanitra hoe efa nalohan'ny vavan' jesosy izy mbola azo metiny lay mahakristianina azy fa tsy ao am' jesosy intsony izy raha marina ary jesosy tsy ao amin'ny intsony ary zay mahatonga an' jesosy ny teny ao amin'ny 5 manao hoe iny efa mitsangana maravarana ka mandondolo raha misy mihainy feko ka mamoa varavarana ary mampandroso a de hitra ho aminy aho jesosy ary iara sakafo aminy ary izy ato amiko zao ao aminy de mampieritreritra be mihitsy zany hoe jesosy no mandondona varavarana kristianina inona ny dikany tsy ao anatiny zany izy fa ty velana ary i tsy mitra forcé ao am'le milaza azo kristianina fa manajy ka sao sanatria lahy ka tsy ao aminao tsony jesosy fa dinio kely fataro kely mombanao mba tsy voafitaka ianao satria rehefa tena ao aminao jesosy tena vela ao anatinao izy de amin'ny alanan'io jesosy io no idiran'andriamanitra tsetra anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao zay miafatra tiako apetraka aminareo am'ty androandroany ity jesosy kristy izy no mpanafaka ny olona amin'ny fatotra sy nygeja
ivavaka ho anareo ao am'izao fotoana zao tena ivavaka ho anareo ao ary minosy matoky fa iasa Andriamanitra anao zavatra lehibe eo fiainanareo ny tompoandriamanitra raha sanatrika marary anao de petrao faritra misy marary arano tananao na petrao amin'ny fonao raha manana olana ianao de petrao amin'ny fonao tananao ary mino fa zay inonao no ataon'Andriamanitra aminao fa ivavaka ho anao aho aondreny lohanao fa ivavakytsika ry tompoandriamanitra raiko malala masina zay ny an-danitra misaotra anao aho amin'ity andro androany ity fa lehibe ary tena lehibe ny fahasoavanao ka afaka nitondra ny teninao aho androany ko dia mangataka aminao araiko ny amindranao fo amin'ny olona rehetra anio dia kasinao izy ka hovonjenao ny fanahana ho afanao amin'ny faritra sy nygeja mahazo azy izy ka hitodika aminao Andriamanitra zay rehetra marary am'izao fotoana zao dia monjy azy anao tompo anasitrana azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy ny aretina sy ny herin'ny aretinao miala ny tena ny olona tsiraray avy sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny olona marary ary reo zay manana olana de entiko ny atreanao Andriamanitra ary atao fitsapany fa nio no fotoananao voatokana amonjenao azy am'izany olana mianjady eo amin'ny fiainany zany misaotra raiko fa tia ny zanak'olombelona rehetra anao tia andre olona zay nahita sy nandre azao afatra ny entiko zao ianao tompo ny dera ny ajara ny voninahitra de atolotra ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen ka dia misaotra n'Andriamanitra isika tam'izay afatra nentina ho anareo zay zao fandarana karakaranay fiangonana Refy androtra kely zao moa de fandarana zay tadiaranay isikina sabotsy tako zao ary ny alady any ko dia manasa anareo zahay anamboatra fotoana mba afanareo manaraka ny fampianarana zay entinay izay ihany ko de manao fotoam-pivavahana ary mahafaly anay mihitsy ny manasa anareo ho avy amonja zany fotoam-pivavahana ataonay zany aty amin'ny fiangonana Refy androtra kely isiky ny alady maraina fidirana voalohany amin'ny fito ora sy sasany fidirana faharoa amin'ny folo ora ary fidirana fahatelo amin'ny ray ora sasany ny telefona fantsika mifandray moa dia io hitanareo voasoratra io a afaka miantso ahy ianareo ka dia mirary sondrindry mirary fahasoavana ho anareo tompoko samy tain'Andriamanitra avokoa sika rehetra manao mandra-piana tompoko teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana Refy androndra kely